misy azy ny vavan-drahelina marina izy mihitsy aloha ny tena atahorako e fa raha izay Claudia azoko efefina fotsiny eny na ifampitolona eny ary zay fa tsaratsara angamba raha ianao ry velo miresaka aminy alamino rehefa tena afabaraka andrahoelina mihitsy ahy eny e ataohoana moa ny tsy hanampy anao amin'izany resaka izany ka izay indrindra ngeo ahy tsika vehivavy dia tsy tokony hifanoro sady be loatra mihitsy ange nitaingim-bozana ataon'ny lehilahy amintsika io indray kosa aloha an'izay manao an'izany fa izany dia atao ray arina ny lehilahy rehetra e tena sambatra aloha ianao e sady tsara fanahy ny malala-tsaina ny vadinao marina hoe sahirakirana nareo nefa tena aleko ary izay tsy dia mitondra fahasambanana loatra manko ny lomano anaty irena ohatr' izao raha tahaka anahy lafiratsiny ihany kosa no hita ny vizinay fa tsy marina izany e izy indray ny tsy mba te hanana trano tsara taretiny anareo ary izany tsy mba te hanana fiara maromaro sy vaovao raha isika vehivavy indray ny resahana dia inona mahory anao ka ny akanjo mivosan'andro ny firavaka tsy lazaintsony marina daoly aloha izany voalazanao izany fa ono ary vero fangary efa omeny lehilahy n'izany rehetrarehetra izany dia tsy maninona na hitsahany hatrany atapindoha aza tsy nylahy izany kosa fa na tsy manandreo rehetrareo aza ne ianao rehefa sendra ny lehilahy ratsy toetra dia tsy maintsy miaritra eo e ka tsy azoko mihitsy anie izany izay tianao lazainy ianao izany manaiky ilay fitenenana hoe rehefa ao an-trano dia anao lay lehilahy fa rehefa any ivelany dia hitambaranao amin'ny hafa jireo tsara tomiora izay andaninana amin'ny borao tsy haiko mety ampiditra sy seza sy latabatra angao amintsika mety hanafitra ordinateur any koa tokosina réfrigérateur de bureau mihitsy aza ange ho avy manko izao ny andro mafana ormiora apitika izao mihitsy ve anao ty efa teratsy amiko mihitsy atao amin'ny borao monsieur radofa teo iny a ny antondresaka tsy fantako fomba firesaka monsieur radofa koa hafahafa be zany ianao nefa tsy miteny tsy mivolana ka mba tiako atao surprise ho anao ny le izy lazako ianao fa mitena efa saky niakatra ny tensionko tao a zao ko hina indray ty réfrigérateur de bureau ty efa mba nisy resaka tamy zao zany bon ajanontsika iny rehefa tsy azoazonao monsieur le directeur tsy hoe ane rehefa tsy azo azoko dia ajanony fa misy antony daholo ny zavatra rehetra matoa atao zao koa nytadinao a tsy izy ianao hifankahita eto foana isan'andro san'andro tiako lazaina amin'izany a tokony hifanaraka tsara zany tsika isanao zavatra re azotsika dikevitra daholo eny tompoko zao re misy dossier maromaro momba amin'ny fanavaozanao dia ny anankiray nga mba omeko traité anao a amin'izay mba tareny zavatra tena izy zany no anaovanao stage fa tsy zay zany ny tena tiako raha anao maso akaiky ny asako aza matahotra ianao e rahako maso daolona ianao na ny asa samy manana ny fahalemenany eny ny olona tsirairay ry Virginie e ka izaho kosa aloha tsy atao izako izay fahalemen'ny hafa e fa azo atao ny manampy azy miandalana iandresy izany fahalemeny izany sa tsy haika ianao fandeferana izany no tianao lazaina fandeferana fitiavana fahalalan-tsaina finiavana zavatra maro rery Virginie ianao ve dia atoroko an'izany dia tsy misy fomba hafa ialana amin'ny faharatsian'ny sasany ve inona ry ohatra ny eritreretinao ka famaizana ohatra
raha tsy miala nenina manoro sy mananatra iveriko fa tsy mbola tokony zanka. Za kosa aloha tsy manay kososena mandavataona zany. Hafa kosa ne rehefa mba hoe niala nenina ianao fa le olona mihitsy ny tsy miova. Ka ela loatra zandro vero a. Tsotra ihany ny anahy. Maso olo maso. Nify sy olo nify. Satria manitsakitsaka arado dia ahita vehivavy koa izy. Ahoana tsara moa zany na le teo le resaka teo a. Saika may le loka raha misy kely foana. Ahoana moa izy teo? Ay, nataony Louise nandraingirangy mihitsy no apaty tamin'ile ndray andro ry e. Fantany tsara zay fa raha oelona no tiany tenenina. Ino indray zany resaka ny antosiny eny ato zany? Sy le tantara ny toy isan'andro eo lesy zany ela ve tsy efa leo an'izany. Mangina kely ange ianao ry sedra a. Tsisy fantatra akory ny amin'izany. Ary nahoana moa manda nataonao hoe elay? Zokinao ane izy. Maninona nefa zany e? Zany tika tsonaziko na ataoko ty ary moa maninona. Neneny kosa, zara tsisy dikan'izany. Sa tiany lara ataoko ianao elary sedra. Tsisy fotony aminareo mihitsy mantsy ny fanajana amin'izao fotoana. Zoky ane ray aman-dreny. Ny taolara ny laza hoe zoky be toaray. Ko taolara rehefa ny bambalafo iny andrareko azy ga izy tsanga metro. Andraiza ny vavan'le setry ty? Fa nisy ianao raha tsy nisy ny tolo. Tsy mety kosa zany fa malina zany sedra. Azafady ary e. Tsy neny any ary ve tena an'le hoe tsy zay manao tokotoko akory ny tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Io indray ny didika vilan'ny sedra. Eto kia, mangididy be eto ry zany. Trotroro tsara aloha. Fa misy ao ve neny io mangididy-loro zao e? Teva dia vao any ary sedra. Ny fanelomako anao ihany zao ny mahafotsy ny voloko ohatr'izao. Mangididy mihitsy ny lohako. Vahony tokoa ahy. Ina aloha zany resaka Louise sy Patry tao amin'ny réception zany? Indray ry manda. Dia tsy hitanao mihitsy ve ty firaisan-tetika amelezana anao ty e? Tsy dia tiako isy andre loatra zao resantsika izao. Ka izany ny antony hitondrako anao aty. Sao dia mbola le resaka fanaratsiana anaty mesura de fa tany aminay aloha fa dia hifanazava tsara tsika. Momba ny indrindra ny tiako hifampidiniana aminao ry Claudia. Dia miala tsiny aminao aho zany fa tsy afaka hiresaka aminao. Raha vavoko ny ianao zany e? Iza ny malala sao kozininao eo a? Mipetraha aloha ianao e. Rehefa vitsy izay teneniko dia hitanao eo izay fanapahan-kevitra. Mipetraha aloha ianao. Ho jerijeren'ny olona eto tsika raha hita mijaridiny eto anoloako eto ianao. Asa koa izay nahatonga anahy hiresaka aminao. Raha ny foko mihitsy ny napariko tonga dia te hamaina sy teny ratsy ny nasetriko anao vao nahitanao a. Ka inonao aloha izay nazaiko e. Dia avy eo hitanao eo izay fanapahan-kevitra. Dia mihaino anao ary madame Virginie io. Mety marina inge ny teny sedra manao tantara amin'ny toy nareo reto e. Izy ary zao nikendry na ao ampiasanao. Mba hafantatra ao Mormanda. Nisy herveta 12 tsitany. Tsy nisy resaka, tsy nisy fanontaniana fa dia tonga dia nasoro monsieur Rawel tsotro zao ny karamako. Karama tapany ihany eny ny resiko tamin'ity e. Za kosa aloha mahametsiny a monsieur Rawel tamin'ny inday mitoraka iny e. Tsy voatery mahantra foana neny angalatra e. Eno a, tsy ny sahirana ihany ny mangalatra. Koraha manana kosa ry izy ataon'ino ny serveta. Fa dia amin'izay serveta efa niasa daholo. Ka zay nge no ataoko anao hoe ahirato ny masonao ndray matoa e. Tetika amelezana anao zany. Dia dinio tsara fa misy antony nametrahana amin'ny ora ray braominao ao. Diso kosa nareo raha izany. Anao stage nge ny atonga avy amin'ny ora ao e. Amarana amin'ny fianarana izy dia manao stage ao amiko. Aza be doika ianao Romanda. Marina izany lazainy taty izany. Hitsikilo anao nametrahana amin'ny ora ao amin'ny braonao ao. Iononinareo ihany. Raha mba heno raha dofa moa zany na heno raha oel. Aza hitako. Ny eny radofa aloha tsy fantatro. Fa ny azo antoka dia efa malala an'izany Rawel. Ahoana tsara hoe ry neny to? Ka ny andrenesany Rawel an'izany indrindra ny antony vazavazan'ny Louise amin'ny Patty teo amin'ny réception.
ny hitsikitsika tsy mandeha foana fa ao raha e toerana ambony eny misy anao iorymandy mba mieritrereta tsara ianao a za kosa aloha tsy mino hoe monsieur Raoelina nanao ratsy amin'ny mandy iza tsy izy nareo nanampy Amanda tamin'ny fianarana tsy monsieur Raoelina ihany za koa aloha mieritrerana izany e tamin'ny voalohany ke zany anao stage tao amin'ny monsieur Raoelina dita fa mahafapo ny asako dia natazomy mpiasa raikitrako zay ne matso ahy nefa maila razoko fa sao dia tratra ny sangodim-panina tena hifonako aminao mihitsy aloha nataoko taminao fa tsy mety e tsy ianao mihitsy ry Claude kendreko tamin'iny faradofa vonina any anohitra n'izany raha ohatra ka mety hanampy anahy ianao mba hafandraizana alainao baraka dia aveo indray arahanao miasa rehefa nieritreritra lalina manko dia tsapako fa tokony misy ady ataontsika vehivavy ialana famoretana taon'ny lehilahy noho izany dia tokony tsy hifanenjika mihitsysika fa tokony hifanoro-hevitra sy famometanana fanometanana hoe e inona no tianao lazaina amin'izany aborako aminao mihitsy ny tsy ambarahatelo nitokantraminay e tao ariana kely ny vadinay mantsy dia namitaka zanak'olona radofa ary saika notoriany ray aman-dreny io sasavavy io izy natao anefa mifandaminana dia niraisinay ilay zaza ary aveo dia lasa nakany an-dafo ny ray aman-dreny imialo io zaza io ry Claudia tena tsy zakako mihitsy ny mieritreritra n'izany kanefa dia nandevitra satria tiako radofa roa zany ny zanakay tao arian'ny roa taona ny vadinay imiora ny zokony zanakay sy radofa avy mialo ny zandriny zany père madame Virginie ohatry ny hofaty mihitsy ny fieritreretako ny tenako tamin'izay tsy haiko ny nanambara izay fihetseham-poko sy ny fisamboaravoaran'ny fanahako na hanampy io ny tena ihany nefa satria petrapetraka radofa taty aoriana nenao kosa kay zany asarotam-piardista fa ohatrako izay ny etom-bon'ny tantaranay ry Claudia fa tsy mififarany akory aho taty aoriana dia nanomboka nahita rirany tamin'ny fivelomana ny tokantraminay kanefa dia miverina indray radofa sy mifanitsakitsahana izany nampatonga nasendoatra ilay tamina hitanao tao amin'ny birao andre mandeha iny ok izay fa marary be ny foko inona ny tianao anapiako anao aloha valifaty fa maizana izay filazanao azy ry Claudia tsy maninona fa tsy avelako mihitsy kosa aloha raha tsy mandre fangiry firiana mihoatra noho izay netiko radofa fandraisanareo somanga ary miora tsy dia nanany sarotra loatra ho lefa mifankazatra tamiko ange izy indry papa e eny e somary sadeketra kely ihany loha izy nefa hitako hoe tena professionnel be kosa aloha mandy matotra be mihitsy izy fa tsy araky ny leverako azy a sady reriko lo bôbôsy sainjaza koa ty mialy ty eny e za koa aloha mahatsapa ihany saingy ohatra misy zavatra tsy ampy zany any amin'izy iny tsy dia mivelatra loatra ohatrany hoe tsy matoko tena ve asa mangejaza loatra ngamba mifahatra any ohatrany sarom-pianatra zany hay zay tamin'izany hoe directeur oka fotsiny ohatry ny hitako ery papa fa mivoa directeur treritrerina tsy azana tonana mihitsy anga tsy moramora nerakisy zany hoe mitatana orinasa fa saika anareo zany marina tena tsy ratsirainy mpiasa fotsiny ianao raha vao tsy mandrao anazy ka hoana nefa ka hoe lajain'ny olona rehetra tsara ery eny e
hitanao ny zava-misy rehefa ao amin'ny hôtely ao anao anaka aza de manaiky hoe hitsara ivelany fotsiny tetikady atoroko anao ty ry miora voleo fifandrafina eo amin'ny olona entinao am'izay de hitanao fa hifaninana anao ny tsara ny asany izy tenao am'izay miotombotombontso fotsiny de hoana nefa natao ny papa raha fantatro ny olona nitetiky papa e am'izay fotoan'izay efa any amin'ny toeran-kafa indray no misy zao enareo roa tompon'izao rehetrarehetra zao aneroina arofo tsara ny fananatsika aza mitsetra olona zany raha manao fahadisoana fa ny fitserana ihany no mahatonga amin'ny fanararotana la zaika eo aminareo raha tsy nanao an'izany atsotra an'izao ny fiadanatsika ianao aloha ry miora ny ilazako sika tiako itenenana satria ianao no efa madivandray ny rara aroa fa aza vela isandrava ny fiadanatsika mety tsara la matsara dolo de sena tonareo fa naizanazany aloha de taky kosa nanaovany tsirairay tatitra fofo e am'izay de mba au courant dolo ny tsirairay amin'ny fisotro ny asa de mbo miezaka zay tandrifiny azy aby sotra mademoiselle miora aloha tamin'ny fanampiny amin'ny mandy tena ny voakaingana misy le vola tany amin'ny banky ary hitako hoe tena nandeha arak'izay fotoana nylazina azy mihitsy ny asa rehetrarehetra tato amin'ny orinasa fa tsisy mady ave tokony isorana eny fa za nahita hoe tena nanan-kevitra tsara ngy araha-tova napidranao tato amin'ny orinasa misaotra ny patrika am'le fakasitrahana fa tiako azava fotsiny a tsy hoe nitra tato amin'ny hotely akory mipiasa fa hanao stage iny amotsy sahala ve zany mampirisika tokoa aloha ny fahaiza makasitraka ny asa vita fa miandry le tatitrareo nge za io mialatsy indrindra ngatalefa somary taratara kely mbola nisy dosie vitsivitsy ny karakaraiky matsy tao etrase misandranareo somira tokoa aloha fa raha tsy nareo de tsy nareo sainga na famambola tao amin'ny banky ngamby mademoiselle mura ny tokony tena hotolorana fisaorana betsaka isakariva mantsy zay tsy mba mody mihitsy raha tsy amin'ny fito sasany na amin'ny valo vao misy zavatra tomboka ao dia ny anazy tsy amela mihitsy raha tsy vidatra amin'ny farany lizy zany eny ny tenenako anareo hoe tena namehana vaovao an'ity orinasa ty mihitsy mademoiselle mura tsika mantsy hatramin'izay zatra nyty mandehandeha ho azy tiako hitatsika tsara io ny tombony ie misaotra ny patrika amin'izay fanamarian'izay aloha rehetra zany ngatale le fifanarahana amin'ny banky dia rehefa ambonindreto le fifanarahana amin'ny orinasanao ny asa fa mba miandry ny tatitra momba famatsiana ny patrika azy fale resaka neny resaka horesahana fa hainao ny andrasana directeur azafady mba afaka maka zava-pisotro hoe patrika fa mafana be le andro bien sûr inona ary ny afahafahanao allo resto monsieur Patrick ty mba ampiakariko ely fanalana etaita lesa ty amin'ny trano fivorina aingakainga ny lisany ia misy zavatra fa mbola tiana hoanina sa mety zay fa misotra afaka mitena renao nga directeur efa vonina hainao ela loatra aty mifirivery nga miomana vonazay izy betsaka ne ny asa ho atoko androany Virginie
tsy vaovao amiko loatra tsony koa aloha e fa mahazatra. Tianao kravatika tsara tsara ihany. Tsara rehefa tianao. Nareo rehefa miomana manoatra anondre vehivavy reny karany a tsy andry anao tsony mihitsy. Ary mba taiza koa ary ty pain au raisin sy chocotie za efa isiky teny taminao mihitsy ohatrany tsy dia tsara izany aloha avy taga amin'ny kafe fotsiny ka ko manina raha mihinana an'ireto voankazo reto ary nanao hoana aloha le ianao le omaly riva tsy dia netinety iny io koa ia misy papay raha mahatsara ny vavononao io e. za efa ny salasala sika tsy handeha mihitsy fa zany hoe fa nga tsy tianao indray miaraka amin'ny namanao sa motifaniny ato anatrehako eto indray oka rery Virginie zay ty resaka mifanesoiso ty tsy mba tianao zao ve fiainatsika milamindamina mahafinaritra be zao asanao aloha e ianao ihany ingeny tena bebe hevitra teo hatramin'izay fa za nge tsy naninona mihitsy oka zay ny amin'iny e fa honary malala efa ela be mihitsika tsy nanasany namantsika tato an-trano tsika koa nge variana tamin'le anniversaire an'io teny iny dia iny tsy dia miaonana firy e mariny zany karakarao ary zany ve tsy ho vitanao sady mpiasa trano ve raha ngamy mba namana ato trano ato iny koa loha dia tena mandreraka mihitsy e isan'andro zao ve izy tenenina foana tsy omeko karama mihitsy iny amin'ny manaraka fa aleo anao ihany kosa aloha zay ataonao indray aloha ny amin'izay fa mba sy fikarakarainy zareo ny zaridainy jereo ane reto izy fa varatra koa efa ho avy reo ravikazo reo matsiravina na mijery an'le izy feno ny tanàna rendray aloha ravikazona nisana ka ny sisana mpandriny e asa aloha raha mazava ny zavatra ny lazaiko hatreto sa misy fanontaniana ahoana tsara moa zany Patrika ny fandeha fanafaranetana amin'izany momba ny commande ny tianao resahana efa misy formulaire ao dia iny fotsiny fenona eny e azoko nge zany e fa ny fandeha fanafaranetana tiako azavainao zany mamaritra n'le filana rehetra atao amin'ny restaurant dia avy eo fantariko hoe ohatriny ny vidiny aiza ny orinasa misy azy dia avy eo alefako siniavin'ny directeur le taratasy averiny ny taratasy iny dia mena ny fournisseur rehefa miverina avany le taratasy dia ny fournisseur andray mahafantatra hoe rovina no aterina aty amintsika le commande nataotsika dia izay rehetra voasoratra ao dia tsara sy azo antoka dia ahoana ny vidiny sao dia mba misy moramora ny amin'ny hafa tena ho mpandraraha entitra misy ianao ro mademoiselle Mura efa misy asa atao mialoha leny amin'izany tsy vitaony hoe mpandraraha izy fa tonga dia hita hoe tompony ary tena mandinika tsara amin'ny atsipriany mihitsika ka azavao sy amin'ny tsara zany Patrika fa ilainy tsara amin'ny stasiny zao ny tena fipetraka lizy ny zavatra teny alany dia hoe mahafantatra hoe aiza ny entana tsara dia ohatriny amin'ny vidin'le izy dia hoe rovina le entana tonga aty amintsika manao prospection zany zay voalaza anao zay fa zao fotsiny ny zavatra hitako rehetrarehetra any dia azavaiko amin'ny directeur staly aloha dia avy eo manao facture proforma zay dia rehefa vita io zavatra io dia zay mbola miaraka avy eo manao hoe tietan'ity raisina tietan'ity ajanona zay misy le izy fa eo misy ny tena mila fitandremana tsy voatery hoe zay mora zany no raisina anisan'ny filamatro ny tely any koa mantsy ny atsarana na ny qualité tsy maintsy manaraka norme international mantsika ateriny zareo ny entana dia zahako ny manao ny contrôle dia jerena hoe ao araka le commande natao ve le izy tsara ve le zavatra ampy ve nisany vita zay dia mametraka facture izy dia miakatra any amin'ny direction ndraraha saotra indrindra tompoka
samy tompona ndraikitra amin'ny asany tsirairay